rana faefatra. Ny olona sy dekona ao amin'ny sikajy mino no mantanteraka ny asa fanompony. Andriamatoa Rasolofo Malala Andry no hitendry ny zava-maneno. Ny mpitandrina mpizahatra rara Zakamanantsona Arinjaka no hitondra ny afatr'Andriamanitra amintsika anio. Riavana, amitombona aminao mandrakariva ny eny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Andeha isika hideran'Andriamanitra ka ho vakitsika ho mpitsanganana ny salamo. Salamo 7:1 ny andiny voalohany ka hatramin'ny 5. Salamo 7:1 ny andiny voalohany ka hatramin'ny 5. Iaraka hitsangantsika tompoko. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitra, tafatoetra ny foko, ny fanahiko no hira sy ankalaza. Mifoaza ary valisy lokanga, hifo maraina koa aho. Hideranao eny amin'ny firenena maro ao Jehovah, ary ankalazanao eny amin'ny jentilisa. Fa lehibe mihoatra ny lanitra amin'ny famindramponao, mipaka eny amin'ny rahona ny fahamarinanao. Misandrata ny ambony lanitra anao Andriamanitra, ary aoko ety ambony tany rehetra amin'ny voninahitrao. Amen. Ataontsika ny raha 410 voalohany sy fahatelo. Iaraka hivavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Endre tokoa ny fahalebiazanao, endre ny herinao. Mideranao zahay no ireo soa sesehena izay atolotrao tsy tapaka aminay. Misaotra anao zahay satria mitaominao ka afaka indray hanatona anao am-pifaliana ankehitriny. Misaotra anao zahay noho ny fitiavanao. Ianao izay manavao mandrakariva amin'ny famindramponao aminay. Misaotra anao fa afaka indray handray ny teninao ka ho tsapanay fa te hanao zava-baovao aminay ianao, mba hazonay hery sy tombonay amin'ny finoana, amin'ny fahantanterahana ny asanao. Koa tario ary hatreo feno izao fotoana izao Tompo, fa entinay ho fanomezam-boninahitra ny anaranao masina, Ray, Zanaka ary Fanahy Masina. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Petraka amin'ny fiangonana. Riavana, enoy amin'ny fanajana ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ianao kosa, mahonona tena amin'ny zavatra rehetra, miareta fahoriana, ataovy ny asan'ny evanjelista, tanterao ny fanomponao. Aroa izy taminy, mandehanany amin'izao toy izao ianareo,
ka mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Amen. Sambatra amin'ny mahitsy lalana izay mandeha araka ny lalàn'i Jehova, sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fony rehetra. Amen. Tsy nahantanteraka izany sitrapon'Andriamanitra isika nefa ry havana. Koa aoka anantona ny Tompo, hiaiky ny fahotantsika ka hanaraka ao am-potsika izao tombavaka izao, hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra, efa voadinika ao ny fiainanay, tsy misy miafina aminao ny mombanay. Miondrika mpanetreteny eo anatrehanao izahay raha vao nandre ny didinao masina, izay maniraka anay indrindra hijoro ho mpanomponao, hanatanteraka ny asanao ka hitoro ny filazantsara amin'ny namanay eny amin'ny olombelona rehetra. Tompo, hatraiza tokoa moa no fiaretanay fahorinany amin'ny fijoroana ho vavolombelonao? Hatraiza tokoa ny fanoloran-tenanay ny amin'ny fanatanterahana ny asanao? Indrisy mora miemotra izahay ary mora variana amin'ny fiainanay ety an-tany. Koa mifona aminao izahay raha eo, mamindrafo fo aminay, mamelany elokay. Mahatoky ny fiasan-dran'i Jesosy Kristy zanakao izahay, mba hanadio anay ho afaka amin'ny otanay. Avaozy ny fanahinay, ho fonena ny fanahinao masina, ka ahafahanay mandroso hatrany amin'ny famponanao, amin'ny fahamasinana sy fahamarinana. Tompo, miainoka miasa aty anentinay mandrakariva. Amin'ny anaranao Jesosy, ilay mpanavitra anay no ahafahanay manao izany vavaka izany. Amen.
Diavana, matroky fa miainanao tokoa ny tompo. Koa raisam-pifaliana sy amin'ny fanantenana eo am-pitsanganana ny famelan-kely ka omen'ny tompo atsika, akitsangana isika. Fahono tompo, mankanesa ty amiko anareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana, fa izao no hanome anareo fitsaharana. Fitiavana mandrakizay no ny tiavako anao, koa izany nampaharetako famindrampo anao. Noho ny anarako dia hononiko ny fahatezerako, mety aho madiovy anao. Voavela ny elokareo noho ny anarany masina, miderany tomponao. Sambatra ny olona izay voavela ny elony, sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy hain'i Jehovah eloka, ary tsy misy fitaka amin'ny fanahiny. Amen. Aokary isika iaranaiky sy hanambara ny fanekempinoana kristianina izay iraisantsika amin'ny fiangonana maneran'izao toa izao dia ny fanekempinoana laharana faefatra izany. Manambara ny finoantsika an'i Jesosy Kristy isika dia araka ny tena natao badibadia hoe indro ny zanak'Ondrin'Andriamanitra izay manesitra amin'ny fahotan'izao toa izao. Sy araka ny teny nataon'Andrea hoe efa nahita ny Mesia izahay. Sy araka ny teny nataon'i Natanaela hoe raby ô, ianao ny zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjakan'i Israely. Sy araka ny teny nataon'i Samaritana hoe ny tenanay nandre ka fantatray fa izy tokoa ny mpamono izao toa izao. Sy araka ny teny nataon'i Petera hoe ianao Kristy zanak'Andriamanitra velona, ianao ny manana ny teny fiainana mandrakizay. Ary araka ny teny nataon'i Tomasy hoe Tompoko sy Andriamanitra. Amen. Petraka amin'ny fiangonana.
tonga amin'ny filazana andraraham-piangonana isika ry havana. Dia mbola faly miarabantsika tsirairay indray ry havana nahatratra ity alahady ity. Isaorana ny tompony izany fitahiana lehibe izay narotsana tamintsika izany. Tonga eo amin'ny filazana andraraham-piangonana antsika, ary araka ny efa fantatsika moa sy hitantsika dia tsy miaraka amintsika ny ray aman-dreny mpitandrina mianakavy amin'ity anio ity. Koa araka izany dia mbola mitondram-bavaka hatrany antsika ho an'izany ray aman-dreny mpitandrina antsika izany amin'ny asa izay sahaniny any ivelany any ihany koa. Aorianan'ny filazana dia isy fanentanana izay ho ataon'ny solitenany AFF aorianan'ny filazan-draharaha. Ny taratasy voaray eto an-toerana, tany ketsa, ilazana isika rehetra mpikambana mba hijanona aorianan'ny fanompoam-pivavahana fa hianatrira. Ilazana ihany koa isika rehetra izay maniry hiditra ao anatin'izany mba ho avy amin'ity androany ity. Miasa fia, ilazana isika mpikambana na izay maniry hiditra ho mpikambana ao amin'ny atoko-pira miasa fia fa mianatrira isika ny alahady aorianan'ny asa fampahirezana. Ny toerana dia ao amin'ny lokal skoty ambony. Atoko-pira Ambavahadimitafo, ny tohan-trano ny famerenan-kira ny asabotsy amin'ny 2 ora sasany. Fanentanana azadino ihany koa ny vokatra izay ho tanterahantsika amin'ny 5 volana septambra. Avy amin'ny hafa, ilazana isika fa mitohy anio ny fampianarana. Ny mpampianatra dia ho tonga amin'ny 2 ora ary ny ankizy dia mba ho tonga amin'ny 2 ora sy sasany. Avy amin'ny sampaty Tilimaitso Latrezy. Araka ny fahazahon-dalana, ilasy izay voaray avy amin'ny faritra Analamanga afovoany dia natrika lasy ny Tilimaitso Latrezy ny 27 o ka hatramin'ny 30 o any Akororoso Sabotsynamehana. Ny taratasy fandrenesana kosa dia efa voazara any amin'ny ray aman-dreny miaraka amin'ny mombamomba ny lasy. Antsoina ny solitenan'ny sampana, mpitaiza-ankizy sy ny tanora andeha tafika masina, AFA, STA, STK, VSK mba hijanona anomanana ny fandraisana ankizy izay atao eny amin'ny FJKM Soavina ary ao amin'ny akany no fotoana aorianan'ny fanompoam-pivavahana. Sokajo mahatoky, ho fanomanam-panahy amin'ny fandraisana ny asa fanompoana ny 25 Aogositra sy 5 Septambra dia antsoina isika diakona sy loholona ao amin'ny Sokajo mahatoky hanatrika izany ny asabotsy 29 volana ho avy izao amin'ny 9 ora maraina ny fotoana eto am-piangonana. Aoka hifampilaza. Ny mofinaina 3 volana farany ry havana dia efa vonona ka izay andray anjarany amin'izany dia ao amin'ny Madame Miarso, ohatran'ny mahazatra antsika ihany. Farany safifa, ilazana isika fa misy ny asa fampahirezana aorianan'ny fanompoam-pivavahana izao maraina izao. Ny taratasy voaray avy any ivelany avy amin'ny paroasy international FJKM Andohalo. Ho aminareo mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Faly izay mampatsiahy anareo hatrany fa ny fanompoam-pivavahana atao amin'ny teny anglisy izay karakarain'ny fitandremana paroasy international FJKM Andohalo isaky ny alahady farany volana dia atao ny alahady 25 volana ho avy izao manomboka amin'ny 4 ora maraina ka hatramin'ny 7 ora sy 4 maraina ao amin'ny paroasy international FJKM Andohalo. Isy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo amin'izany. Koa asaina isika rehetra izay isaotra an'Andriamanitra sy hidera amin'izany teny izany mba ho tonga. Ary dia ny andinidininy momba an'izany moa dia azontsika raisina na nytaniana ao amin'ny fandraharana. Dia izay ny taratasy voaray ry havana dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra.
fa isika tsy naman'izay miemotra ho amin'ny fahaverezana fa naman'izay mino kosa ho famonjena ny fanahy. Hebreo 10:7-8. Amin'ny anaran'ny FF ry havana no hitondrana teny fohy kely teny fohy amin'ny fiangonana miara-mandroso an'ny FJKM Soavana Fiorenana sy isika FJKM Ambavahadimitafo. Nisaoran'Andriamanitra fa nanomboka tamin'ny talata lasa teo na dia nisy fahatarana kely ary ny fanamboarana ny trano fidiovana sy trano fivoahana eny amin'ny FJKM Soavana Fiorenana. Efa vita ny lavaka izay nataon'ny mpiasa eny an-toerana. Efa tonga eny an-toerana ihany koa ny vato misa 900 raha vato 1000 no andrasana, vato moelon zany io. Tahaka izany koa ny briky. Ireo dia ezaka nataon'ny fiangonana Isoavana Fiorenana. Efa tonga ihany koa ny ciment, sivy lasaka, sy ferraron 10 misa 3 izay nataontsika tamin'ny rakitra voangona tamin'ny fivoriana nataon'ny FF Ambavahadimitafo tamin'ny asabotsy 7 Aogositra lasa teo. Ny endriky ny trano fidiovana sy ny fivoahana moa dia mirefy eo amin'ny 20 metatra tora-droa eo. Misy trano fidiovana ray ho an'ny lehilahy, ray ho an'ny vehivavy. Misy ihany koa trano fivoahana ray ho an'ny lehilahy ary ray ihany koa an'ny vehivavy. Misy koa urinoara ho an'ny lehilahy. Izany rehetra izany moa dia ry zareo ihany no nandrafitra izany foto-drafitrasa izany, fa isika kosa dia nanampy ara-tolo-kevitra sy ara-teknika. Mbola maro ny asa miandry ry havana, ko manentana antsika eto Ambavahadimitafo hanao arak'izay tratratsika ho fanampiana ry zareo amin'izany fananganana ny foto-drafitrasa izany mba ho vita mialohan'ny anatanterahantsika ny tafika masina any. Fampatsiahivana, hiara anatanteraka io tafika masina io tokoa isika eto Ambavahadimitafo, koa dia mifampitondram-bavaka mba ho afaka isika manomboka ny 9 volana Oktobra ka hatramin'ny 10 volana Oktobra 2022 satria isika tsy maintsy miasa raha mbola atoandro koa ny andro. Aza adinoina fa misy ny fiofanana amin'izany tafika masina izany ary efa nanomboka omaly zany omaly asabotsy ary toy an'io amin'ny ray sasany ao amin'ny akany. Tena ilaina ny fahatongavanao ary tsara dia tsara tokoa raha misoratra anarany ianao satria anatanteraka izany asa tsara sy masina izany isika. Efa tena miezaka mandamina izany zavatra tokoa ny birao amin'ny AFF. Tsy misy ny sarandasy fa mifahavononanao no andrasan'ny tompo. Ka tsy andry ny ora farany ianao sy ny andro farany vao hiteny hoe ity aho, irao aho. Ho an'Andriamanitra irery voninahitra. Anavao ny fanoloran-tenantsika isika ry havana amin'ny alalan'ny rakitra ka atao anatin'ny feon-java-maneno izany. Ary eo am-pitsanganana.
Ho fanolorana andrakitra dia ataontsika eo am-pitsanganana ny hira ry tompo ny arena, akitsangana isika. Afaka mipetraka amin'ny fiangonana. Tonga amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra isika, korinan'ny voankazo mamy dia ataontsika ny hira 520 eo am-pipetrahana ny 127 ary roso avy hatrany amin'ny vavaka fitsolovana sy ny famakiana ny teny ao aorian'izany. Ary mialohan'ny toriteny dia ataontsika eo am-pitsanganana ny hira 770 ny 121 sy 4. Hanao ny voankazo mamy ary sika riavana. Mbola faly miarabantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tonga eo tao amin'ny fotoana ny voankazo mamyntsika ankehitriny. Manasa ny ankizy sy ny zatovo ary ny tanora rehetra mba hitsangana. Ataontsika ny hira 120 sy 700 na 761 andininy fahatelo. Mbola hiaraka hivavaka isika. Ry Andriamanitra ranay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Misaotra anao izahay ankehitriny fa mbola novelominao ka afaka hanana anjara amin'ny mofinaina omenao an'io. Satria moa ny teninao dia avy amin'ny tsindrimandry ny fanahy masina, dia antsoinay ianao fanahy masina ankehitriny, hanazava sy hampianatra anay ny teny, ho toro lalana amin'ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Mahazo mipetraka ianareo. Araka ny efa isaky ny voankazo mamy moa izany dia anontaniana foana ity fanontaniana ity hoe inona ny lohahevitra antsika amin'ity volana ity? Averin'Andray mandeha hoe azafady? Miorena amin'ny asa tsara. Ao anatin'izany lohahevitra izany dia misy ilay teny hoe asa tsara. Fanaraka an'izany indrindra no fampizarana ataontsika an'io. Sy koa avy amin'ny baibolintsika ao amin'ny Marka 12 ny 1:140 ka hatramin'ny 4:4. Marka 12 ny 1:140 ka hatramin'ny 4:4.
rehefa hita dia vakiako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary raha nipetraka tandrify ny fandatsahan-drakotry Jesosy dia nijery ny fandatsaky ny vahoaka vola tao izy, ary maro ny mpanan-karena nandatsaka be tao. Fa nisy mpitondra tena malahelo anankiray kosa tonga teo ka nandatsaka farantsakely roa ankevitry ny vaharoventy avy. Ary Jesosy niantso ny mpianany hanantona azy ka nanao taminy hoe, lazaiko aminareo marina tokoa fa io mpitondra tena malahelo io no efa nandatsaka be noho izay rehetra nandatsaka tao amin'ny fandatsahan-drakotry. Fa ireo rehetra ireo dia tamin'ny habeny fananany no nandatsahany tao, fa izy kosa tamin'ny alahelo no nandatsahany tao izay rehetra nananany, dia ny fivelomany rehetra. Ny toetra tsara ho alaintsika tahaka an'io zany dia hitantsika eo amin'ny 7:7 tapany B izay voavaky teo hoe, lazaiko aminareo marina tokoa fa io mpitondra tena malahelo io no efa nandatsaka be noho izay rehetra nandatsaka tao amin'ny fandatsahan-drakotry. Eto zany dia hojerentsika hoe inona moa zany atao hoe mpitondra tena izany, dia inona moa zany atao hoe malahelo zany. Ny atao hoe mpitondra tena raka izy dia olona efa maty vady. Ny atao indray kosa hoe olona malahelo dia olona mahantra. Eto zany ilay resahantsika eto zany dia olona maty vady no sady mahantra. Eto ara dia alaintsika no ohatra eo amin'ny fiainantsika andavanandro raka izy hoe inona ny lesona tsara raisina amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Voalohany indrindra aloha dia io ramatoa mpitondra tena izay malahelo io dia nafono menan'i Jesosy Kristy daholo ny vola teny aminy nataony rakotra. Izy zany lazaina hozy izy Jesosy Kristy fa nanao rakotra be indrindra, nandatsaka be indrindra ho an'Andriamanitra. Izy no lazaina fa nanao asa tsara ho an'ny tompo. Matetika mankotsika raka izy rehefa omeny dada sy neny rakotra dia manana fahazarantsika hoe anombinana kely aloha hividanana bonbon, biscuit na zavatra hafa. Dia ilay ambokambom-bola kely iny avy eo atsofokontsika ny paosy dia rehefa tonga aty am-piangonana tonga ny fitatazana rakotra dia izay iny no arotsakontsika any anatin'ny fitoeran-drakotra. Nefa inona no tiany Jesosy ampianariny eto? Tiany Jesosy ampianariny eto dia hoe rehefa omeny dada sy neny rakotra isika dia homanina tsara ny an-trano, ampirima tsara amin'izay tokony ampirima azy rehefa tonga aty am-piangonana dia arotsaka ao fa tsy anombinana intsony. Izany toetra mangalatra maka zavatra izany dia toetra mpangalatra izany, izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Koa manomboka izao zany tsika raka izy rehefa mandeha aty am-piangonana dia miainga any an-trano dia efa ampirima tsara amin'ny toerana tokony ho izy ny vola, dia rehefa tonga aty arotsaka ao amin'ny fitoeran-drakotra rehefa amin'ny fitatazan-drakotra. Ao anatin'izany ianao rehefa mahatanteraka an'izany fihetsika izany, izany toetra izany izay marina dia voalazan'i Jesosy Kristy aminao ilay teny lazainy hoe ianao no efa nandatsaka be indrindra noho ireo rehetra nandatsaka tao amin'ny fandatsahan-drakotry. Andeha riverina hitsangana isika dia averintsika vakiana ilay 7:7 tapany B. Isa 2:3 lazaiko aminareo marina tokoa fa io mpitondra tena malahelo io no efa nandatsaka be noho izay rehetra nandatsaka tao amin'ny fandatsahan-drakotry. Mbola hiaraka hivavaka isika. Misaotra anao izahay Jesosy Kristy zokinay fa nampianatra anay indray ianao anio hanao asa tsara dia ny andro-tsahanay am-pifaliana izay rehetra omeny dada sy neny ataonay rakotra. Misaotra Jesosy zoko be fity dia amin'ny anaranao no hivavahanay toy izany. Amen. Teo an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Mahazo mipetraka isika.
hiaraka hivavaka sy tompoko. Raha eo tonga amin'ny fotoana hamakina ny soratra masina izahay zao, koa mangataka ny fanahinao masina mba hirotsaka aminay tsirairay avy. Ny mpanomponao koa Andriamanitra izay hitorony teny rehefa avy eo, enganye ka ny fanahinao masina no hitarika azy, ka ny teny rehetra izay ho avoakany eo dia tsy hisy afa-tsy izay tononona avy aminao. Izany vavaka izany dia tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Hamaky ny soratra masina isika, testamenta taloha, Mika toko fahafito. Mika toko fahafito. Mika toko fahaenina, zafato. Mika toko fahaenina, ny andininy fahaenina hatramin'ny fahavalo. Mika toko fahaenina, andininy fahaenina hatramin'ny andininy fahavalo. Amin'ny anaran'ny Tompo. Inona no entiko manatona an' Jehovah sy miondrika eo anatrehan'Andriamanitra izay any amin'ny avo, anatona azy mitondra fanatitra hodorana sy ny omby lahy kely iray taona va aho? Ho sitraky Jehovah va ny ondry lahy arivorivo na renirano diloilo iray alina? Hanolotra ny lahy matohako noho ny fahadisoako va aho? Na ny ateraky ny kiboko noho ny fahotan'ny fanahiko? Ry olombelona, efa naseho anao izay tsara sy izay ilain'i Jehovah aminao, dia izao ihany, ny hanao ny marina sy ny ho tia famindram-po, ary ny hanaraka an'Andriamanitra ao amin'ny fanetretena. Amen. Marka toko faharoambin'ny folo, andininy faharaiky amby efapolo ka hatramin'ny fahaefatra amby efapolo. Filazantsara nosoratan'i Marka toko faharoambin'ny folo, raisiny eo amin'ny andininy faharaiky amby efapolo ka hatramin'ny fahaefatra amby efapolo. Araha nipetraka tandrifan'ny fandatsahan-drakitra Jesosy, dia nijery ny fandatsaka ny vahoaka ny vola tao izy, ary maro ny mpanankarena nandatsaka be tao. Fa nisy mpitondra tena malahelo anankiray kosa tonga teo, ka nandatsaka farantsakely roa ankevitra ny vaharoventy avy. Ary Jesosy niantso ny mpianany hanantona azy ka nanao taminy hoe, lazaiko aminareo marina tokoa fa io mpitondra tena malahelo io no efa nandatsaka be noho izay rehetra nandatsaka tao amin'ny fandatsahan-drakitra. Fa ireo rehetra ireo dia tamin'ny haben'ny fanana no nandatsahany tao, fa izy kosa tamin'ny alahelo no nandatsahany tao izay rehetra nananany, dia ny fivelomany rehetra. Filipianina toko voalohany, andininy voalohany ka hatramin'ny faharaiky amby folo. Filipianina toko voalohany, andininy voalohany ka hatramin'ny faharaiky amby folo. Paul sy Timoty, mpanompon'i Kristy Jesosy, mamangy ny olona masina rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy, mba ny mpitandrina sy ny diakona izay any Filipy. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Misaotra an'Andriamanitra amin'ny fahatsiarovaka anareo mandrakariva aho amin'ny fivavahako rehetra ho anareo rehetra, ka mangataka amin'ny fifaliana noho ny firaisanareo ampandroso ny filazantsara hatramin'ny andro voalohany ka mandraka ankehitriny. Ary matoky indrindra aho fa izay nanomboka asa tsara tao anatinareo no ahatanteraka izany mandra-piavo ny andron'i Jesosy Kristy. Fa marina izany fiheverako anareo rehetra izany, satria efa mby atom-poka ianareo, fa mpiombona amin'ny fahasoavana nanako ianareo rehetra, na amin'ny fifatorako, na amin'ny famaliako, ahafa-tsy ny filazantsara sy ny fampianarako amin'ny mahafiorina azy. Fa Andriamanitra ny vavolombeloko, fa manana anareo rehetra indrindra aho amin'ny famindrapon'i Kristy Jesosy. Ary izao no angatahako
dia ny mbola hitombony fitiavanareo bebe kokoa amin'ny fahalalana tsara sy ny fahafantarana rehetra, mba hamantaranareo izay zavatra tsara indrindra mba ho madio am-po ary tsy hanatsino ho amin'ny andron'i Kristy ianareo, sady feno vokatry ny fahamarinana izay avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ho voninahitra sy fiderana an'Andriamanitra. Ray Masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Petraka ny fiangonana riavako. Ho amin'ny fanahinareo ny riavako ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Samy manana izay zavatra jereny sy dininy ny olona tsirairay na ny kristianina rehefa tonga ato am-piangonana. Rehefa ato izy dia ao ny mety mandinika hoe may izay ny loka any an-trano, tsy nataoko be rano. Ao kosa ny olona mandinika hoe adiniko na ny tsara ilay varavaran'ny trano, ahoana izay ny trano any. Eo ihany koa ny mijery sy mandinika hoe rehefa samy ato am-piangonana avokoa izany rehetra izany, inona indray no lamaody mivoaka farany fa ato am-piangonana no hijerana izany, na inona ny kiraro midivoaka farany, ahoana ny telefona, inona ny raitra indrindra. Fa ao ihany koa riavako ireo mandinika sady mifantoka indrindra ao anatin'ny fampibavahana. Miavaka kosa riavako malala ny an'i Jesosy Kristy, izay voalaza ao amin'ny filazantsara araka ny marika 4:20 ka hatramin'ny 4:20. Izay efa novakin'ny mpanompon'Andriamanitra teo. Mandinika amin'ny fanoloran-tenany mino ho an'Andriamanitra Jesosy tao amin'ny tempolina tao am-piangonana. Amin'ny alalan'ny asa ataony mino izany. Araka izany riavako malala dia ny 4:20 amin'ity perikopa ity no akatsika
afatry tem-piandohana dia ao ka nokatra ny soratra masina isika azotsika miaina sy mivelona tanteraka amin'ny fiainoana ny tenin'Andriamanitra na ny afatr'Andriamanitra hozarana ho antsika izany. Afatra roa ry havako malala nampahirezin'ny tompo antsika indray miteny ity teny hoe Jesosy mijery ny ataony mino. Jesosy mijery ny ataony mino. Afatra voalohany, manamely koa ireo fatrapitia arena. Manamely koa ireo fatrapitia arena fa miandany amin'ny mpanolo-tena. Jesosy mijery ny ataony mino. Afatra voalohany, manamely koa ireo fatrapitia arena. Ny afatra faharoa, Jesosy mijery ny ataony mino, miandany amin'ny mpanolo-tena. Jesosy mijery ny ataony mino. Manamely koa ireo fatrapitia arena. Ny andininy fa 420 tapany voalohany afako dia milaza mahakasika izany. Ny fieverana ny tapany voalohany amin'ny 420 afako malala dia ny hoe ireo rehetra ireo dia ny habe fananany no nandatsahany. Ambarany dika teny ombonana eto Madagasikara na ny Dema ry havako io teny io dia izao ny lazany Dema azy, ny ambimbavany no narotsany. Izay midika hoe ny ampahany kely fotsiny ihany na ny sombitsombony tamin'ny fananany. Izany hoe tsy nanana fahafoizana izay anohana ny asan'Andriamanitra tao amin'ny tempoly ireo vahoaka indrindra izay tondron'i Jesosy manokana eto dia ny mpanan-karena, isan'izany ny mpanorandalàna izay nahitsy ny Jesosy manokana. Mazava ho azy fa tao amin'ny tempolin'i Jerosalema ny resaka eto, ary teo akaiky ny fitoeran'ny rakitra Jesosy no nipetraka mandinika izay narotsak'olona tsirairay avy. Izany hoe ry havako malala, satria ampahany kely fotsiny ihany no narotsaka reto mpanorandalàna reto, satria ireo ny antefan'Andriamanitra, ny antefahan'i Jesosy ny afatra tamin'ny izy ny antso ireo mpianany. Hitantsika ao amin'ny andininy 720 zany sy ny andininy 420. Ireto mpanorandalàna izay tsy izy akory miseho ho mpanan-karena tao amin'ny tempoly, fa Andriamanitra izay nanome azy ireo fahefana ho amin'izany. Ary raha mandinika isika ry havako malala na ity terikopa atao amin'ny filazantsara marika ity, na ny ao amin'ny testamenta taloha amin'ny boky ny Mika, na ny epistily ho amin'ny Filipianina dia miantefa ho an'ny mpanompon'Andriamanitra. Izany hoe ny mino izany resahany eto, ny kristianina izany resahany eto, ireo tompon'andraikitra fanompona, ireo manana anjara fanompona ao am-piangonana no resahany eto. Noho izany miantefa amin'ny mino ny afatr'Andriamanitra zany. Noho izany afaka malala, ireto mpanorandalàna, ireto farany izay tena nanararoatra amin'ny fahefana ny men'Andriamanitra azy, mpanao tsindry azo lena ny madiniky ny tompo, mpiody ny atsembohan'ny hafa. Hitantsika mandiny 720 zany tapany voalohany hoe ambarany Dema hoe ataony tapitra ny fananany mpitondra-tena. Izay ny andika ny Dema azy zany nandika teny ombonina azy eto Madagasikara. Olona tsy matahotra an'Andriamanitra ry havako koa ireto olona ireto, mpanao asa ratsy, be fitiavan-tena, tsy mihevitra ny hafa, tsy naneho asa tsara ho an'Andriamanitra. Ireto lazain'i Jesosy fa mpanan-karena ireto. Ireto sokajin'olona mpanan-karena ireto. Hitantsika teo amin'ny mpaminany Mika dia milaza fa mametraka ny fahadisoana, mametraka ny fahalovampisorona na ny mpanorandalàna ny bokin'ny mpaminany Mika. Raha zoitsika ny ao amin'ny toko fahaenina. Eto ihany koa dia mametraka an'izany ny ara-tsy nitoetra an'ireo mpanorandalàna izay finaritra ny anilikilika an' Jesosy Kristy, izay mandafatratra ilay mbo olotr'Andriamanitra, ilay olo mbo olotr'Andriamanitra. Izay moa ry havako malala ny asongadiny filazantsara marika, mametraka an' Jesosy maha olo mbo olotr'Andriamanitra, mahazanak'Andriamanitra azy. Ary mivantana Jesosy
raha nanameloko azy ireo fa mafimafy kokoa ny sazy miandry ireo olona ireo olona ambony ao amin'ny tempolo ireo. Tena olona tsy matahotra an'Andriamanitra ireto mpanorandalàna ireto. Olona tsy matahotra an'Andriamanitra ireto voasokajy mpanan-karena tao amin'ny tempolo ireto. Isan'izany ry havako. Araka ny efa nambara teo, mpanao tsindry azo lena amin'ny madinika. Fa eo ihany koa manao ambony ny lalàna mihoatra an'Andriamanitra, zany hoe mpanompo sampy zany. Akoatra an'Andriamanitra, akoatra ny fanompona an'Andriamanitra, akoatra ny fametrahana ny toerana ny maizazy an Jesosy Kristy sy ny fanekena an Jesosy fa Andriamanitra dia mpanompo sampy zany. Kanefa tsy izany nataon'ireo mpanoran-dalàna reto fa miseho tompony lalàna, manam-pahaizana hanika mandika ny sitrapon'Andriamanitra, tsy matahotra an'Andriamanitra. Noho izany, na eto na ao amin'ny boky mpamina ny Mika dia ambaran'Andriamanitra fa fanameloana mandrakizay. Ao amin'ny mpamina ny Mika moa ravako dia ambarany mpamina ny Mika mazava tsara fa raha tsy miverina amin'Andriamanitra ny fiangonana na ny Israely amin'ny alalan'ireo mpanoran-dalàna ny mpisorona dia fahababoana ny miandry azy. Zany hoe famaizan'Andriamanitra, fanameloana miandry azy. Dia tahaka izany ihany koa zavatra hitantsika eto. Fa tena meloana mafimafy ireo rehetra ireo. Ireo mpandika ny sitrapon'Andriamanitra, ireo mpanao tsindry azo lena, ireo mpanambaka ny madinika, ireo tsy manao asa tsara ho an'Andriamanitra. Zavako malala, ny tsy fahaizana manolo tena ho an'Andriamanitra ka hitsahitam-bokatra dia ambaran Jesosy fa toy ny hazo tsy mamoa ka tsy maintsy ho tapahana ary atsipy any anaty afo izany olona izany. Mateo 7:10 dia milaza an'izany. Zavako malala, isika dia zanak'Andriamanitra. Inona fa tsy ho tratsiny izany velam-pandrika izany ka ho voataona ho fatrapitia arena fa fitiavan-karena avokoa izany rehetra izany. Fitiavana ny fahafinaretana mandalo ety amin'ity izao tontolo izao ity no mahatonga izany ka miteraka fitiavan-tena tsy mahatonga ireto olona ireto tsy mihevitra ny hafa. Hanika manao ambanin-javatra ny sitrapon'Andriamanitra ka na nirakitra azy dia sombotsombony. Ekena fa nanao be izy ireo fa mbola be no vitan'izy ireo nataon'ilay vehivavy ilay raha matopo tondra-tena. Fa hitantsika eo izany rehefa avy eo. Noho izany ry havako, tsy hanao asa ho tahaka izany, tsy hanao asa tsy mendrika ho tahaka izany ny antsoan'Andriamanitra antsika, na andeha hiarareny ety ambony tany fa natsoan'Andriamanitra antsika mba hiarareny eny an-danitra ka haneo asa tsara ho an'Andriamanitra. Izany dia amin'ny alalan'ny fanehoantsika sy fanambarantsika fa olona nitahian'Andriamanitra nambian'Andriamanitra tsika ka mahafoy ny zavatra rehetra ho an'Andriamanitra. Afaka malala mazava ny afatra. Jesosy mijery ny ataony mino, mijery ny ataontsika, mijery ny ataon'ny kristianina Jesosy ka manameloka ireo fatra-pitia reny, manameloka ireo mbola misakaiza amin'izao tontolo izao, ireo mbola mihevitra ny arena ety an-tany. Noho izany, fotoana hieverantsika ny tenantsika izao. Rehefa andeha hanolotra ny tenantsika ho an'Andriamanitra isika, hevery fa hitan'ny tompo fanolora tenantsika, hitan'Andriamanitra izay ataontsika. Asaro-piaro amin'ny fanolora tenantsika ny tompo. Fa ny hafatra faharoa ry havako, Jesosy mijery ny ataony mino, miandany amin'ny mpanolotena, miandany amin'ny mpanolotena. Hitantsika amin'ny andininy fa 720 tapany farany. Izany tenin'Andriamanitra manambara izany. Fa izy kosa tamin'ny alahelo nandatsahany tao. Izay rehetra nananany dia ny fivelomany rehetra. Izany hoe tsy nanafina izay kely ananany ity ramatoa ity. Koa ny filazany Jesosy ny andiny 720 tapany farany avako, izay miresaka momba n'ilay nandrotsahany, nandrotsahany tsy vehivavy mpitondra tena ity,
zay vehivavy fadiranovana fantrana mpitondra tena tsy manambady araka nazavany Ponomponoandriamanitra nitondra ny 10 minitra teo dia teaneo Jesosy fa zava-dehibe loatra na tsy manana azy isika fa zay kely ananantsika dia tolotsika ho an'Andriamanitra. Hitantsika fa ny fanana n'ity renim-pianakaviana ity ramatoa mpitondra tena mandra ity mihitsiny na foiny ho an'Andriamanitra iray manontolo. Ny momba azy rehetra ny fiveloman'ny ray manontolo sy izay rehetra mahakasikazy narotsa ny tao anatin'ny vata fanatazan-drakitra. Midika izany ry havako fampanompo tsara ity ramatoa ity. Satria ny azy ny be indrindra tamin'izay rehetra nandrotsaka ny fanatitra na nandrotsaka ny rakitra tao. Ry havako malala ny fiantsoan'i Jesosy ny mpianany hanatona azy hijery ilay vola izay narotsaka ity ramatoa ity ihany koa dia fantatsika tsara fa vola faran'izay kely indrindra farantsakely varahana anankiroa izany narotsaka ity ramatoa ity. Izany ny fananany ny fivelomany manontolo dia te hanambara amintsika fa na inona tolontsika ho an'ny tompo dia zava-dehibe amin'Andriamanitra ny fiheverantsika ny asa tsara atao ho azo fanehoana ny finoantsika. Hitan'Andriamanitra foana ry havako izay rehetra ataontsika ny fanohanantsika ny asan'Andriamanitra. Ho aoka ho tahaka n'ity raim-pianakaviana ity ramatoa ity tsy menatra ny fantrana izy nanetry tena tao anatin'izany ary nanolo tena tanteraka ho an'Andriamanitra. Fa ny fanolora tena tanteraka ho an'Andriamanitra ry havako no anehoana amin'ny mahampanompon'Andriamanitra atsika. Ny fanompontsika an'Andriamanitra dia isika mahay manolo tena ho azy amin'ny alalan'ny fananana izany, amin'ny alalan'ny fotoana izany, amin'ny alalan'ny izay rehetra ananantsika izany. Ry havako malala zava-dehibe amin'i Jesosy ny fanetretenantsika sy ny fanehoantsika izany amin'ny alalan'ny fanoloran-tenantsika ho azy satria antoko ny fanavotana sy famelana ny helintsika izany. Hitantsika raha nandinika ny bokin'ny Mika isika hoe inona no entiko manantona an' Jehova sy miondrika eo anatrehany dia mazava ny valiny. Inona ny takian'Andriamanitra antsika mandeha ny fahavalo? Andeha rahantsika mamaky ry havako izany ao amin'ny bokin'ny Mika toko 5:5 ka hatramin'ny 15 fa andeha iarahantsika mamaky izany zavatra takian'Andriamanitra amintsika mandeha ny fahavalo no iarahantsika mamaky. Inona no entintsika manantona an' Jehova sy miondrika eo anatrehan'Andriamanitra izay any amin'ny avo indrindra dia andeha raha ny fiangonana mamaky amin'ny 15 tapany farany dia izao ihany inona lay izy? Ny anao ny marina sy ho tia famindram-po ary anaraka an'Andriamanitra ao amin'ny fanetretena. Ry havako malala arak'izany izany natao hoe asa tsara. Ny anao ny marina, iza moa ny marina? Jesosy ilay marina. Jesosy efa niteny anao asa lehibe, asa masina. Anao asa lehibe mihoatra noho izany izy. Izany hoe anao asa masina mihoatra noho izany izy. Izany dia ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra toy nataony ity ramatoa tena nanao asa lehibe tokoa izy. Ho tia famindram-po, Jesosy izany mpamindra-fo izany. Ho mpiantra olona hihevitra izay mahasoa ny hafa. Eto ity ramatoa ity dia tsy nihevitra ny tenany, tsy nihevitra n'izay mahasoa ny fiainany. Tsy nihevitra ny hoe ahoana ny sakafoko rehefa avy eo, ahoana ny sakafoko rapitso, fa tonga dia ny fananany ray manontolo mihitsy no natolony ho an'Andriamanitra. Izany hoe fantatry ity ramatoa ity fa mandalo ny serana ny zavatra ananany, fa nikatsaka kosa izy ilay harena ny an-danitra. Ka natolony ho an'Andriamanitra ny fananany manontolo. Ry havako malala mazava ny afatra fa nalahidy tsotra azona antoka amin'ny fiainana mandrakizay ny fahaizana manokatra ny tanana ho an'Andriamanitra. Satria ry havako sitrak'Andriamanitra tokoa izany ary baiko nandidian'Andriamanitra atsika. Baiko andidiany Jesosy atsika ary fepetra azo tsika miditra ho any amin'ny fanjakan'Andriamanitra izany. Fa raha izany ry havako malala dia tsy hitady laza amin'ny olombelona isika raha andeha tanteraka ny asan'Andriamanitra fa Andriamanitra mihitsy no anandratra atsika sady hanoratra ny anarantsika any an-danitra.
fa Jesosy dia efa niteny amintsika raha mitoetra mahatoky ao amin'ny fanompona azy tsika ka manao asa tsara fa hoy izy mifaly fa voasoratra ny an-danitra ny anaranareo. Amin'ny Lioka 4:12 ry havako malala Jesosy mijery ny ataony mino miandany ampany olo-teny atoloron'ny tompo ny tenantsika fotoana nanarotantsika anolorantsika ny tenantsika ho an'Andriamanitra ho fitaovana mahomby ho mendrika eo anatrehany fa fotoana izao andeha everitsika izay hampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra ka atsao ny fanjakany sy ny fahamarinany dia nampy antsika izany rehetra izany. Ry havako indraindray isika izay mahasoa antsika ihany no everitsika izay mahasoa ny fiainakaviantsika ny ankonantsika ihany no everitsika izay mahasoa na mampimety antsika ihany no everitsika saintsaintsika fa manomboka amin'ny teny ity ry havako andeha isaintsaina izay mpandrosoana ny asan'Andriamanitra isika tsy hanakombona ny tana itsika isika fa andeha hanokatra ny tanantsika ao amin'ny asan'Andriamanitra ary anefa izay tokony ho efantsika sy izay tokony ho vitantsika ho amin'ny fanompona an'Andriamanitra fa izany natao hoe kristianina miorina amin'ny asa tsara. Mazava ny afatra ry havako Jesosy mijery ny ataony mino manameloka ireo fatra-pity arena fa miandany ampany olo-tena ho voasoratra tempontsika ry havako izany tenin'Andriamanitra izany ho an'izay rehetra manam-panahy ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Favaka isika. Ry Andriamanitra rainay izay ny an-danitra masina ianao ka mankahala ny ratsy rehetra indreto ny fiangonana raha nahary ny afatra ho Andriamanitra mahatsiaro menatra tokoa fa tamin'ny alalan'izany indrindra no nampianarina ho anay ny amin'ny tokony hanehoanay asa tsara ho anao Andriamanitra. Misaotra Andriamanitra fa nilaza taminay ianao fa Jesosy mijery ny ataonay tsara avy Jesosy mijery ny ataon'ny kristianina manameloka ireo fatra-pity arena fa miandany ampany olo-tena. Tompo mifona aminao izay tsy mahatanteraka ny teninao fa matoky izay fa Andriamanitra efa nanamarina anay ianao ary Andriamanitra tia anay mialoha ny fitiavanay ianao. Andriamanitra atao vita afa-tsatoka sy ivelomanay ary ijoroanay vavolombelona tokoa izany afatra ho Andriamanitra izany mba hahatonga anay ho mpanompo mahatoky miorina amin'ny asa tsara. Andriamanitra kehitriny dia mangataka aminao izahay tondram-bavaka ny asan'ny fiangonana jereo izao fiangonana izao ampaherezo ny biro-piangonana sy ny mpitandrina ny mpandray fanasany tompo ny fiangonana iray manontolo amin'ny fiheverana ny fampandrosoana ny asanao eto amin'izao fiangonana izao. Maro ny asa tsy maintsy ho tanterahana apetraka ifeny am-pelatanao masina ireo ezaka rehetra tsy maintsy tanterahan'ny fiangonana. Andriamanitra tondram-bavaka izay ny asa tanterahan'ny sampana hitanao ny tetika asa samy hafa tsy maintsy hatrehina ampaherezo ny sampana tsirairay avy
isan'izany ny sampanasa fitorinan'ny filazantsara zay tena mikelaina fatratra ho amin'ny fiheverana fampandrosoana ny asanao dia eo Andriamanitra ny amin'ny fitorina ny filazantsara iarana amin'ny fiangonana miara-mandroso amin'ny soavina any Ambatomanga. Io mba ho tanteraka tokoa handray ny afatra izay mena teo ny fiangonana ka haneho tokoa ny asa tsara ho anao, ho fanomezam-boninahitra ny anaranao ary fijoroana vavolombelona any amin'ny toerana sy amin'ny sehatra isainay tsiraray avy. Andriamanitra tompo rainay eo, tondram-bavaka izahay, ny ray aman-dreny mpitandrina mianakavy izay tsy miara-miombavaka aminay eto ankehitriny. Hitanao any amin'ny toerana misy azy avy izy ireny. Jereo ny mpanomponao, me fifaliana atanjao. Ianao Andriamanitra ampahery azy amin'ny didy maro samihafa izay napetraka ao amin'izy ireny. Andriamanitra, tondram-bavaka izahay ho an'ireto mpanomponao manondrika ny lohany eto anatrihanao. Mety misy ny manana alahelo, misy ny manana ady, ianao Andriamanitra efa nampandresy. Ianao Jesosy Kristy nampanantena fa indro ao momba anareo hoy ianao. Ambara pahataperana izao tontolo izao. Jesosy tanterao aseho amin'ny mpanomponao fa miasa miandany amin'ireto mpanomponao, amin'ireto vahoakanao ireto ianao. Tondram-bavaka izahay, mety misy ny tsy salama sy trano izany. Atanjao izay rehetra kivy amin'izao fiainana izao. Omeo toky Tompo izay rehetra ketraka ary atao fimpandresy izay rehetra manana ady. Andriamanitra, jereo ny zanaky ny fiangonana, naiza ny toerana misy azy. Meo fifaliana, meo fahatanjahana ary ajoroy ho vavolombelony mahatoky amin'ny asa tsara ho anao Andriamanitra. Andriamanitra, mitondram-bavaka izahay ny fiainan'ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara. Misaotra indrindra tanteraka totosa soamantsara ny soda lehibe natao tany Sambava. Misaotra fa menao mpanompo mahatoky tokoa ny fiangonana dia ny filohan'ny FJKM izay efa voafidy teo aloha mbola voafidy indray mandeha ary hitondra ny fiangonana ao anatin'ny 4 taona ho avy. Jesosy ampaherezo ny mpanomponao avita be amin'ny asanao, raha ampaherezo ireo mpanao ndraikitra foibe hiasa ao anatin'ny 4 taona ireo mpiandraikitra foibe rehetra hitondra ny fiangonana ao Andriamanitra amin'ny lalana ankasitrahanao, hitoetra mahatoky hijoro vavolombelon'i Jesosy Kristy amin'ny tany sy firenena misy anay ity. Andriamanitra, jereo ny firenenay, jereo ny vahoaka malagasy, ataovy mahay miazona anao Andriamanitra ary ataovy mahatoky anao Jesosy Kristy ary ataovy miverina aminao Andriamanitra. Jereo ny nosinay Tompo, jereo ny vahoaka malagasy rehetra izay mety voafatotra ao anatin'ny aretina sy fangejana samihafa, ianao Andriamanitra no anafaka izany. Tompo, jereo ny mpitondranay, amindrafo amin'ny filohanay, mamelany eliko ireo mpitondra tsiraray avy. Omeo fahendrena ny filohan'ny repoblikanay ary ampaherezo amin'ny adidy samihafa izay andraiketana amin'ity tany sy firenena misy anay ity. Ampandianao fahamarinana sy fahatahorana anao Jesosy Kristy. Tompo, amakivaky ny herinandronay vaovao indray izahay. Ino ny vavaka mangina antery fiangonana eo ambony seza fiandriananao. Matoky izay fa Andriamanitra mpihaino vavaka ianao, sady efa miandany sy mihevitra ny olonao mandrakariva. Koa ny vavaka Jesosy, ampiamboniny amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao, ity an-tany tahaka ny an-danitra. Meo anay ny anina saza ao anay, ary mamelany eloko ay, tahaka namelanay izay meloko taminay. Raha izany tondra anay amin'ny fakapanahy, anafahany amin'ny ratsy, anao fanjakana sy niry, ary voninahitra mandrakizay. Amen. Izao antsika ny tompo ry havana nahafahantsika nahatanteraka izao fanompoam-pivavahana izao anio. Ny fanany tokoa anie momba antsika mandrakariva
tonga antsika an'olo-tena ho mpanaradian Jesosy Kristy amin'ny androsika rehetra. Adiva amarana izao fotoana izao isika tompoko, ary ampatsiahivina fa misy ny asa sy fampaherezana aorian'ity tapany voaloha ity. Koa asaina isika izay te hanatrika izany. Andehary amarana amin'ny fotoana isika ka ataontsika ny hira fa 720 720 ny 1 fatelo faefatra eo am-pitsanganana. Izany dia ataontsika mialohan'ny tsotrano. Ho tanteraka amintsika ny ariavako ny tsodranomasina izay tononona amintsika manao hoe: ary Andriamanitry ny fiadanany ahamasina anareo samy ho tanteraka, ka aoka ho arovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo, ary ny teninareo ho tanteraka ka tsy hanantsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Mahatoky izay niantso anareo, sady izy ihany no hanefa izany. Amen. Petraka ny fiangonana ariavako. Aoka hanao vavaka mangina isika. Ho an'Andriamanitra tokana irery ny voninahitra amin'ny anarany indray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Andehana amin'ny fiadanan'ny tompontsika ariavako.